ao anatin'izany. Manaraka izany ny fotoanantsika amin'ny herinandro ny latsinainy dia sekoly mpanasitranana manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany etsy amin'ny trampokon'olona etsy amin'ny shoprite Analakely deuxième étage azafady. Ny talata kosa dia tsy misy ny fotoana satria ilain'ny tompontrano ny trano fa larobia indray zany ny fotoanantsika amin'ny herinandro larobia ny sekoly mpanasitrana mpamahana olana larobia eo amin'ny shoprite Analakely ary ny lakamisy dia sekoly ny tokantrano averiko indray latsinainy sekoly mpanasitranana ny alarobia sekoly mpamahana olana ary ny alakamisy dia sekoly ny tokantrano mazava dia ho anareo zay nilaza mazava teo zany dia antsika miona alleloia. Dia zay tsy nilaza mazava teo dia tonga ny antsika miona voninahitry ny tompo. Dia ny fotoanantsika amin'ny croisade ny Antsiron'ny Mandidy dia ny faharosy fahatelo ny volana avril zany hoe amin'ny faran'ny herinandro manaraka io zany. Mino sy manantena fa tsika tsirairay avy dia samy andray anjara. Tamin'ny herino nisy fanantanana teto hoe midira sampana satria ny antom-pisinao dia ho an'ny hafa hitondra hafatra ho an'ny hafa dia mbola mafisina le izy zany hoe manana anjara ianao ho an'ny famonjena fanahin'olona hafa. Tsika zao nandray be androany fanjakan'Andriamanitra fanjakan'ny lanitra fa ahoana ny alalan'ny Antsiron'ny Mandidy an'izany raha tsy ianao mihitsy makany lazao ny eo akaikinao ianao mihitsy mila makany hoe amen. Andrayntsika zany miona voninahitry ny tompo dia manentana mandrakariva tsika tsirairay avy mba tena oziziny tena Andriamanitra hoe fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dika le katsahana tsy hoe tadiavina fotsiny fa tena katsahana. Dia io sekoly isan'andro anentanana antsika isamaraina io dia fikatsahana io fa tsy fitadiavana fotsiny. Tena mikatsaka tsika dikan'izany mila tsika tena miombona tanteraka isan'andro miaraka amin'ny tompo ao anatin'izany. Dia tsy miova moa ny sabotsy hariva saikadina misy ny fotoana avy any amin'ny hvkl France raha antsika amin'ny hvkl events ihany koa. Dia ny fandaharana eny amin'ny Cool TV moa misy ny isamaraina ny sabotsy sy ny lahady ihany koa voninahitry ny tompo. Dia ny fanamariana kely ho an'ny mpibatabafla satria tsisy fotoana raha-pitso dia mba entanina ianareo le betabe le matanjaka ato misy lehilahy betabe matanjaka dia mba fanampy kely mifanoantsika amin'ny fibatana bafla rehefa avy eo atsofoka tsy anaty fiara atsy. Dia satria efa tonga eto ny fanatitra ny fahavolon-karena sy ny sakrifisy dia ataontsika hitsangana anome voninahitra an'Andriamanitra tsika anolotra izany. Ainjiro ety alohana ary ny tananao Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Sambatra izay manana anao ary indrindra sambatra izay mahalala amin'ny fahamarinana ihany koa. Androany dia manantanteraka an'izany fahamarinana izany zay satria hozizana hoe aza makeo anatrehako tsy mitondra fanatitra. Ndreto izay tompo ny fonay mihitsy no aterinay ho anao mihoatra lavitra noho n'izay mety avy any anatin'ny paosinay tsirairay avy. Tompo tahio ny tsirairay avy tahio ny tsirairay avy amin'izay rehetra ataony na zay tsy afaka nanome ary androany na alala fahamarinana dia ho tahinao manokana ihany koa reny tsirairay reny. Misaotra raha eo makasitraka tompo malala voninahitry ny anaranao rery ihany ny anoloranay an'izany ny anaran'i Jesosy amen. Daontsika tehaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia alleluia. Daontsika tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra amen. Maniry andro any hariva raha mba hanetsika kely ianao anatin'ny fonao apetrao ny fonao ny tananao ankavanana tenenao Andriamanitra androany. Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy fantatro androany fa atao anatiko ny fanjakanao manomboka androany tompo dia ametraka anao ho tompo ny fiainako rehetra ho mpanapaka ny fiainako rehetra zay tontolo rehetra tsy misy eo amin'ny fanjakanao dia natao tsy hanapaka eo amin'ny fiainako androany amin'ny anaran'i Jesosy tononoko fahasalamana avy any ambony fanasitranana avy any ambony ny fanahiko ny aiko ny tenako ny fiainako
an Jesosy Kristy tononoko amin'izao fotoana izao mety ny zavatra rehetra. Ny fiadanan'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra anapaka, anjaka eo amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Tanteraka izany ho voninahitry ny ray, zanaka ary fanahy masina. Amen. Tia hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Asan-dratony taminareo fitsodranareo amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra anain' Jesosy Kristy tompontsika izay mitoetrona mandrakizay sady manerinerina no avo la be voninahitra sy mpanapaka an'izao rehetra izao. Izy eo aminareo mandrakariva, izy eo amin'ny fiainareo mandrakariva, izy ady sy hanamora ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainareo. Raha tamin'ny fanekena voalohany ny sitraka an'izany hoe eo Andriamanitra, vitan'Andriamanitra ny namango fony aserosom-panjaka izay efa namoaka didy andringana ny Jiosy sy Mordekay teo mpiandro vavahady. Lasa vitan'Andriamanitra ny namango ny fony tonga Mordekay ho tonga mpanapaka sy premier ministre. Nefa gardien izay Andriamanitra mpampitsimbadika tantara izay ho an'ny olona kasitrahany no hamadika ny tantaram-piainanao koa, satria fantatro manomboka androany fa ho isan'ny olona nao fanekeny ianao fa andeha amin'izay akasitrahan'Andriamanitra oatra Mordekay. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy fotoana Elisa ho samborona tao Dotana fa tonga Andriamanitra naniraka anjely ny tompo manodidina azy dia tsisy ninina azy ho fahavalona tao satria teo ny lanitra nanohana ny tany. Rehefa eo Andriamanitra amaly ianao koa ny Andriamanitra Elisa. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy fotoana avy any tsy azo tafo andeha asa teny an-tanana reny nanao asan'Andriamanitra amin'ny alina, vao tonga avy any Mazangaty tsy nafantatra akory hoe tena ratsy be ny lalana iny mamakivaky eny Analakely amin'ny 2 alina, tsisy olona tsony tamin'izany fa ozy izy le tovolahy anankiray. Fa izy reny maramila be dia be niaraka taminao reny, anga ho any Ambotsyroatra ianao fa natsomy filoham-pirenena, fa izy adaoly reny be dia be reny, tsy fantatra izy ireo fa anjelin'Andriamanitra. Zay Andriamanitra eo ao anaty fiarovana amin'ny fotoana rehetra zay ho eo amin'ny fiainanao naizanaiza lianao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa rehefa Andriamanitra niadinao dia tsisy arobaka anao amin'ny tanan'Andriamanitra zany. Raha izy ny miasa tsy misy masakana mandrakizay, mandehana fa havadika Andriamanitra fandresena mezinezina io karazan'olona saribahana hatrehanao eo amin'ny fiainana io. Fanasitranana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mino fa le Andriamanitra eto anotrona anao amin'ny lafiainanao ray manontolo. Tsy ho ravy zany ianao. Rehefa ao anatinao Andriamanitra dia tadidio mampahery ianao izy, manokatra masom-pananao izy, anana ny toetrany, anana ny fisainany, anana ny fijeriny, ho ampiasanao izy ho fantsona tsara eo am-pelantanany. Rehefa feno Andriamanitra ianao tsisy tahotra ao anatinao, fiadanana tafatoetra eo amin'ny fiainanao, tsisy arobaka anao amin'ny tanan'Andriamanitra intsony. Fifalian'Andriamanitra, fiadanan'Andriamanitra, firavoravon'Andriamanitra amenanao sy ny fiainam-piankonanao mandrakizay. Zay sakana sy fandravana tia ny fahavalo atao ho avadika Andriamanitra vavolombelona tsy takatry ny sainy zany. Tsofoky rano ianao fa tsy manary ianao zany Andriamanitra, tsy roraraka mandrakizay zany ianao. Ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ho ambony ianao fa tsy ho ambany, iseho amin'ny famirapiratana ao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tononoko fanasitranana anao androany hariva. Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tsy tratra ny tanan'olombelona, zay tsy vita amin'ny vavak'olombelona, vita ny fanotronan'Andriamanitra. Hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo, ampamirapirana ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika tanana mafy be ho an'Andriamanitra, orakolaka mafy eo amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony. Jereo masona akaikinao dia teneno izy zao hoe akaiky ny fiavian'i Jesosy hoe miambena mandrakariva. Tsy fatatsika ilay izy hoe na ho andro na alina na mitatao vovonana na mamantona alina, ny profo famantarana rehetra hoe efa miseho noho izany hoe tandremo ny fiainam-pananao, tandremo ny fijoroanao, ataovy azo antoka fa miombona amin'ny fanamasina ianao, dia mandehana hoe fa tsy ho raraka izany ianao. Ny sofinao andre hoe ny masinao